Mitovy amin'ny kristianina ankehitriny. Ny kristianina tany amin'ny 20 taona lasa vao mifoha maraina dia eo amin'ny baiboly. Na dia mahandro azy izy fa baiboly mbola mivelatra eo akaikiny eo. Mitsimpombary izy baiboly mivelatra eo akaikiny eo. Vitsy ny zavatra mahaliana azy amin'io tele io. Vitsy ny zavatra mahaliana azy amin'io radio io. Alohan'ny voaka ny trano dia mivavaka Jesosy eo. Apetrako ampelantananao ty diako ity. Mandeha voaka vetivety a Jesosy eo. Miaraka tsika Jesosy. Miditra ny trano ray nefa tsy nandeha lavitra akory. Jesosy eo. Mangasitraka va dia tonga somatsara ato anatin'ity trano ity. Mamin'ny fo amiko. Raha nisy zavatra tsy araka ny sitraponao. Mietreretiko tany an-dalana tany. Nisaintsainiko tany an-dalana tany. Na navarina ny masoko na nisofiko tany an-dalana tany. Na voateniko tany an-dalana tany. Alohany atory. Tompo. Mamin'ny fo amiko. Nenina tsy nankasitrahanao tamin'ny fiainako tamin'ny tiany eo ity. Mifona aminao aho, mamelany eloko. Raha ho avy amin'ny tiany io alina ity ianao, aoka ho anisan'ny olombonjenao aho. Zany ny kristianina tamin'ny 20 taona lasa. Fa ny kristianina amin'izao vao mifoha telefônina ny voalohany. Mijery actualité amin'ny Facebook. Raha mampisendra mijery baiboly dia mitady verset ray fotsiny dia miverina aton'ilay ao amin'ny Facebook. Maninona le etaeta? Maty le etaeta. Maty le etaeta. Mbola tonga ty am-piangonana fa tonga tsy miaraka amin'ny etaeta. Fa zava-trafa no aseho. Akanjo ny tena aseho. Fitafiana ny tena aseho. Taovolo ny tena aseho. Ary tsy matanto-dona, mora maratra, mora tafitohana, satria tsy mitaratra itsony, tsy mangetaeta tenin'Andriamanitra itsony, tsy voaova itsony, satria ny tenin'Andriamanitra no manova ny ao anaty. Io ange ny manova atsika. Io tenin'Andriamanitra io no manova, ka tsy mijery tenin'Andriamanitra, tsy linany amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsisy transformation any anaty any, dia mora voadona, mora maratra, tsy mifampitena, fampiavonavona, tsy mandefitra. Samy variana amin'izay hitahian'Andriamanitra azy, samy mangataka ositra ho azy manokana mba ho lasa lavitra ho tavavoaka. Izany raha ny Andriamanitra dia merina antsika ao anaty fahasambarana. Alleluia. Dia merina antsika ao anaty fahasambarana. Miverena ao amin'ny tenin'Andriamanitra.